fa hoy Jesosy asay vao mipetraka ny olona ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka inana izy ary ny azan-drano koa arak'izay nilainy. Amen. Jaolina toko 9 andiny 20 sy ny 120. Ry havana, tantarany nampihinanan'i Jesosy lehilahy 5,000 miaraka amin'ny ankohonany teo an-tendrombohitra izany. Fahagagana lehibe tsy mbola fahita teto amin'ity tontolo izao ary tsy misy mahay mihitsy eto amin'ity tontolo izao. Jesosy Kristy manan-kery avy Nazareta rery no mahavita an'izany. Ianao izay miaino ity tenin'Andriamanitra ity, mino ve ianao fa afaka manao an'izany eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy? Tsy misy ninina ao am-patana, tsy misy ninina ao anaty vilany, tsy misy volana ariary aza, tsy misy zavatra antenaina ao an-trano hoe asa tsy misy. Nefa tampotampoka eo misy mizara mofo maimaimpona ho anao tsy takatra ny sainao, ampy ho anao tontolo andro. Ary raha pitsikoa izy mbola tonga izara, mino ve ianao fa mahavita an'izany Jesosy? Izaho mino fa mahavita an'izany izy. Matoa tsy manao an'izany ihany koa izy, matoa tsy manao an'izany aminao, manana ny antony izy. Aza mametsiny azy hoe inona ny antony na inona ny antony, fa manana ny antony Jesosy. Noho ny fahafantarany aho, noho ny fahafantarany ianao. Fa ny tiako lazaina aminao amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao: be fiantrana loatra Andriamanitra, be fiantrana loatra Andriamanitra. Petraka eo tendrombohitra Jesosy dia miala avy any ny vahoaka be da be, miakatra manantona azy avy any ambany. Sady mitsinjo ny tanàna Jesosy no mijery nyreto olona dia ontsa ny fony malahelo tanteraka. Ny fahorian'ny vahoaka, mijaly ny vahoaka. Olona novidiko any reto Jesosy, firenena masina, olona nalaiko ho an'ny tenako, taranaka voafidy, jereza ny fahoriany sy ny fijaliany. Izany ny toe-pon'Andriamanitra ry havana. Fa izany koa no fijeriny anao amin'izao ora sy fotoana izao. Mandinika anao izy, ianao sy ny harerahanao sy ny abizananao amin'ity fiainana tany ity. Ka hitenenan'i Jesosy manao hoe mpanompona tsoko anie ity olona ity. Fianakaviana tsoko tamin'ny anarako anie reto, ary mba niteneniko hoe taranaka voafidy, olona nalaiko an'ny tena kokoa. Nefa jereto fahoriany sy ny fijaliana, tsy matory andro manalina, miady saina isan'andro amin'ny fiainana. Dia izao no lazaiko aminao androany. Na inona ry havana situation anao dia tsarovy, misy anankiray miantra anao any. Tsy misy mitovy amin'izany. Ny olombelona namanao mody mifampitsikitsiky aminao, miresaka aminao, fa ny ratsy anao izy avy eo. Fa Jesosy Kristy tena mitomany mandinika anao. Izany no tsarovy mandrakariva. Raha tsy maintsy resaka ianao dia any aminy miresaka. Raha misy zavatra mampijaly sy mampahory anao, izy antorana, izy azakazana, aza miazakazaka any amin'izao tontolo izao any. Fa Jesosy Kristy azakazana tahaka nyreto vahoaka nanantona azy reto. Rehefa manantona azy amin'ny fo feno faharesen-dahatra sy feno fitiavana, dia jereny nataony tamin'ireo 5,000 lahy sy ny ankohonany. Toy izany koa no tiany Jesosy ataonao, manatona azy ka mitenena hoe tsy mahavita intsony aho Jesosy, tsy vitako intsony ny fiainana, tsy tafavoaka intsony aho, fa ianao Jesosy no ianteherako, ianao Jesosy no antenaiko, ianao Jesosy no anakinako ny zavatra rehetra, ianao Jesosy no angatahako hitari-dalana. Rehefa izay no anatonanao an Jesosy dia jereo fa ho avy izy, mitsinjo anao izy, miaino ny fietaetanao izy, ary malahelo anao izy. Amen.